Zay no makasika ny arina hafakely teny Ambodiady iny fatahorinan'ny fanombohana ny knaps amin'ny tetivohitra tany Ambatoloka tany tao Mandrivazo dia nitododondraina nakaonosbe ny ekipan'ny tahirim-pirenena tsy fitetezam-bohitra toaka ny mahazatra no tanterahana teto fa nisy mihitsy ny fiaraha-miasan'ny knaps sy ny EPIC amin'ny fiahina ara-tsosialy na ho an'ny mponina io na ho an'ny mpiasa ao an-toerana. Miavaka tsy toy ny mahazatra ny fitetezam-bohitra taty Nosbe satria dia tsy ny mpampianatra frama ihany no jerena fa ny karakarain'ny tahirim-pirenena manokana ireo mpiasa tsotra sy ny mpampiasa mitantana orinasa tsy miankina aty an-toerana. Tafiditra amin'izany ireo enenivon'ny orinasa tsy miankina sy ny mpiasa an-dranomasina. Araka ny fanazavandramatoa Tsaboto Joseline, mpandrindra ny tendry sy ny mahasovoan'ny tahirim-pirenena manerana ny Nosy, dia fiara-miasan'ny CNAPS sy ny PIC na ny Pôle intégré de croissance sy ny DBM, Economic Development Board of Madagascar, ary ny CGA izy ity. Ka ankoatra ny Nosbe dia mahazo tombony amin'ny fitetezam-bohitra ihany koa i Tolaniaro. Chez Forain karazana manokana ihany ny Nosbe sy Fort Dauphin misy fiara-miasana tamin'ny PIC efa misy formation moa natao tany Tolaniaro misy koa natao taty Nosbe. Dia aorianan'ity formation natao tao Nosbe ity zany dia misy chez Forain tonga dia mivantana any amin'ny fokotany anankitelo, fokotanin'ny Elville, fokotanin'ny Ambatoloka ary fokotanin'ny Jamanjary. Nanomboka ndraiky ambin'ny folo hatramin'ny 17 febroary lasa teo dia fokotanin'ny telo tany Nosbe no nandehanan'ny tahirim-pirenena ka nanana 2 andro avy ny fokotany Elville, fokotany Ambatoloka ary ny fokotany Jamanjary. Betsaka tao amin'ireo olona tonga niona tamin'ny CNAPS no mpiasa verso. Tsy voasoratra any amin'ny CNAPS araka ny fampanantenan'ny mpampiasa izy ireo ka dia natao ny fanamarinana nandritra ny fijinina fotony nataon'ny tahirim-pirenena. Ny fomba entinay amanana azy moa zany dia raisinay ny mombamomba n'ilay mpiasa, raisinay ihany koa ny mombamomba n'ilay mpampiasa dia eo zany no ahafahan'ny contrôleur rehefa avy eo midiny eny toerana miezaka mamahany izay manentana ny mpampiasa na manery ihany koa, afaka manery ihany koa ny mpampiasa andoha nefa n'izay adidiny aty amin'ny CNAPS zay. Mba tsy hisy ny mpiasa verso no nahatonga ny ekipa CNAPS tsy kely soroka mikarakara ny olona ny fotony. Hatreto mantsy dia 700 monja amin'ny mpiasa mandray karama ihany manana fahina ara-tsosialy eto Madagasikara.